Fa io marana io ihany koa no nanateraka fety ho fankalazana ny Noely ireo kilonga sy mpanabe ary iray aman-dren'ny mpianatra etsy amin'ny collège privé Lelopion Amboditsiry Andranomebevava fantatra ihany koa mofo fa mankalaza ny 10 taonany ity sekoly ity. Tretrika sy ravoravo ireo mpianatra tao amin'ny collège privé Lelopion satria dia fotoana iray na ahafahan'izy ireo ny faly sy ny ravoravo niaraka tamin'ireo mpanabe sy ny ray aman-dreny ity andro ity ary efa nisantaran'izy ireo sahady ny fetin'ny Noely. Nafana tokoa ny lanonana satria dia tena nampiseho ny talentany ireo mpianatra. Kanu izany nalatina topla nalatina topval. Moins de prix, la maison est réveillée. Père Noël a déposé, Père Noël s'est envolé. Nandritra ity fotoana ity ihany koa ny nizarana ny bulletin ho an'ireo 3 volana voalohany iny. Fantatra ihany koa fa dia mankalaza ny 10 taonany ny collège privé Lelopion. Tony fanao isa-taona dia mankalaza ny Noely ny collège Lelopion rehefa mifarana ohatr'izao ny 3 volana voalohany. Fa androany dia miavaka kely satria etsika roa sosona mihitsy ny atao dia mifankalazana ny 10 taonan'ny collège izay amin'ny Ivo moa zany dia amin'ny taona 2014 ary koa ny fankalazana ny fetin'ny Noely. Na ny vahiny tonga teto ary androany dia maro satria dada sy neny mihitsy no miaraka fa tsy ny dada intsony na inendrery. Tao koa ireo namana Ntsakaiza, tao ireo mpianatra sy mpampianatra tranainy izay tsy nahafoy fa mbola tonga rehefa nasaina dia tonga Soamantsara niara-ny faly taminay teto. Ka dia mananteny izay fa dia afinaritra tokoa ny hoavin'ity collège ity amin'ny taona manaraka. Raha araky ny nambaran'Andriamatora Andrianja Jean Rémy Talen'ny sekoly dia ny 4 volana janoary izao ny fidirana ho an'ny 3 volana faharoa ho an'ny collège privé Lelopion.